Riavako malala ho amin'ny tompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Fanompona mitaky fahafoizana. Fanompona mitaky fahafoizana. Zany no asongadiny mofinainantsika anio. Atao amin'ny bokin'ny Exodosy toko 5:30, ny 9:20 hatramin'ny 9:20. Fanompona mitaky fahafoizana. Rehefa nitarika ny zanak'Israely izay fiangonana tamin'izany fotoan'izany, i Mosesy mpanompon'Andriamanitra anamboatra ny tranon'ilay fihaonana sy ireo fanaka masina rehetra izay nilaina sy natao tao anatiny, dia iny ro nitomandavana ny olona, nanolotra izay rehetra nananany sy izay hainy ho fampitaovana ny asan'Andriamanitra. Hitantsika eto amin'ity mofinaina ity fa miverimberina matetika ary hitantsika hatrany ny fampiasana ny voambolana manao hoe nampahazo toy ny fony na koa hoe fanatitra an-tsitrapo na koa hoe hitantsika eto amin'ny 9:20 ny hoe nampirisian'ny fony. Hitantsika zany fa zany fanompona izany dia tsy fanompona araka ny didy na izay nibaikoan'Andriamanitra azy ireo fotsiny, fa izy ireo ihany koa tetsakilan'izay dia nanatanteraka tamin'ny zotom-po rehetra izany fanompona izany. Fantatra izy ireo fa asa masina no natao ary andraisana fahamasinana avy amin'Andriamanitra raha teo zany. Ity fanorenana ny tranon'ilay fihaonana ity dia inon'ny zanak'Israely fa manorina bebe kokoa hatrany ny fifandraisany amin'Andriamanitra, satria dia tsapany fa manakaiky azy kokoa Andriamanitra, dia iny ro tsy mikely soroka izy ireo manolotra izay azony atolotra ho amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Hitantsika eto misy fahafoizana zavatra hita maso, fahafoizana ara-materialy, na lehilahy na vehivavy, dia samy manolotra izay nananany ny fitaovana entina anatanterahana ny asa. Fa raha manjery koa isika ohatra eny amin'ny 5:20 sy 6:20, dia tsy vitany hoe nanolotra izay nananany fitaovana hita maso fotsiny izy, fa nanolotra ny tenany hiasa, nanolotra ny fahaiza-manaony anatanterahana ny asan'Andriamanitra. Ny sokajin'olona rehetra izay nisy, na lehilahy na vehivavy na loholona, dia samy mitondra ny anjara birikiny ho amin'izany asa fanompona izany. Riavako malala ho amin'ny tompo, zava-dehibe mihitsy zany eo amin'ny fanompona an'Andriamanitra ny fanahin'ny fanolorana, ny fanahin'ny fanomezana. Eto tsy vitany hoe zay fohy no natolotra izy ireo raha miteny ny soratra masina manao hoe tamin'ny nampahazo toy ny fony na hoe nampirisian'ny fony, dia tena milaza fa misy faharesen-dahatra tanteraka ao anatiny, kanefa etsakilan'izay dia nanome izay rehetra azo no nomena, sady qualité kalitao no quantité hamarona no natolotra izy ireo.
anaovana ny asan'Andriamanitra. Mampianatra antsika izany ry havako malala mba hirotsaka lalindalina kokoa hatrany amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Tsy ho vitany hoe ny fandraisana anjara ny zava-dehibe, fa ho mpanompo feno faharesen-dahatra ka na ny tena na ny aina, andro vola koa ho ny irantsika dia atolotra ho amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Ny mpanompon'Andriamanitra marina dia tsy mitsitsy izay omeny an'Andriamanitra, tsy mikajikajy na mieritreritra ny ho faty antoka akory aza amin'ny fanomezana an'Andriamanitra. Fa haintsika tsara fa Andriamanitra mahay mampitombo mihoatra lavitra noho izay lanintsika amin'ny fanompoana azy. Arak'izany ry havako malala, tarihan'ny tenin'Andriamanitra isika mba hanana fisainana, hahafoy, hanome, tsy hitady tombony lava amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Mandrakariva ny fanaontsika dia mandona tapany mba handoavan'Andriamanitra erany amintsika. Fa tsy izany, fa tena manome isika dia fantatr'Andriamanitra izay tokony ho antsika. Jesosy Kristy dia nampianatra an'izany, hananana fanahiny fahafozana raha niresaka ilay vehivavy mpanota anankiray izay nahafoy menaka eran'ny tavoahangy alabastara. Satria raha nahafoy izy dia voafatotra ao anatin'izany ny fahafoizan'ny tenany, fa voafatotra ihany koa ny fanomezany izay ananany ho an'ny Tompo. Ndao ary ry havako malala, hanaona fijery mihavao amin'ny fanompoana an'Andriamanitra isika, ka hahafoy izay rehetra ananany ho amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Tsy hitsitsitsy na ho kaidy amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, fa hanatotona ny herintsika rehetra, ny saintsika rehetra, ny fahalalantsika rehetra ho amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Dia ho fanatitra ankasitrahana eo anatrehan'ny Tompo izany. Eo an'Andriamanitra ireran'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izahay fa nomenao ny anatra tamin'ny alalan'ny teninao, ny amin'ny fanao eo anatrehanao amin'ny fanoloran-tena, mba ho velona sy masina ary sitraka ao Andriamanitra izany. Misaotra anao izahay afaka manavao mandrakariva ny fanoloran-tenanay, ny fanomponay, amin'ny fahaiza-manaonay sy ny traikefanay, ny amin'izay rehetra anananay atolotra ho anao Andriamanitra. Misaotra anao izahay fa nomenao anjara, hitondra anjara biriky amin'ny fampiroboroboana ny fiangonana sy ny fiarahamonina misy anay. Misaotra anao izahay fa afaka manatanteraka fanompoana samihafa amin'ny endriny maro samihafa. Raiso sy ankasitrao izay rehetra vitanay. Ankehitriny ary Tompo, dia mametraka eo ambany fahasoavanao izahay, ireo rehetra mila ny famonjenao, ireo rehetra te mangetaeta ny fitiavanao, ireo ory sy manjenjena, ireo malahelo sy reraka amin'ny fiainana, mba hatsonjovinao Andriamanitra. Dia ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen.